Fa eo amin'izay resaka valan'aretina pesta izay hatrany dia mitsangana avokoa ireo orinasa eto Madagasikara maneho ny fiaraha-mientana amin'ny ady amin'ny valan'aretina pesta. Tsy diso anjara sy naneho ny anjaraborikin'ny tamin'izany ny orinasa Orange Madagascar ary nanolotra fitaovana maro samihafa amin'ny minsiteran'ny fahasalam-bahoaka teny amin'ny BNGRC no nanatanterahana izany fitaovana izany ny maraina teo. Ho fanohanana ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny ady amin'ny fiparitany valan'aretina pesta dia nanolotra fitaovana maro samihafa nahitana tapobava, arotanana ary gel famonoana bakteria ny minsiteran'ny fahasalamana ny Orange Madagascar tamin'ny alalan'ny rantsana mpanao asa sosialiny Orange Solidarité Madagascar. Naterina teny amin'ny BNGRC eny an-tanimora izany fanomezana izany. Orange Madagascar fitafafakareo amin'ny orinasa nandraikitra ary mandray andraikitra ny Orange Madagascar. Tahaka misy zavatra mitranga ohatran'izao dia tsy azonay atao hoe hijery fotsiny fa tsy maintsy manao izay ny zavatra azonay atao. Raha pahatsiaroana manao généraly rehefa misy mitranga ohatran'izao tsy mijery fotsiny izay fa tsy maintsy manao foana ary anisan'ny voadohany miaraka aminareo sy miaraka amin'ireo minisitera mitondra minisitera fahasalamana hoe manome amin'ny izay anjara rika azonay entiny. Ny BNGRC no isana ny fizarana ireo fitaovana ireo izay ho tsinjarana amin'ireo hôpitaly amampolony mitsaby ireo marary ny pesta. Amin'ny maha-orinasa mandray andraikitra azy dia noraisiny Orange Madagascar ho zava-dehibe ny fitondrana ny anjaraborikin'ny amin'ny ady amin'ny pesta. Efa nisy ny fanentanana tamin'ny alalan'ny SMS nataony hatramin'ny voalohan'ity volana ity mba hanampiana sy hiarovana ny olona sy mahazo vaovao mikasika ny pesta. Azo maimaimpoana amin'ny alalan'ny anjo Orange ihany koa ny laharana vonjy taitra 910.